Amintsika miteny zao fa tsy fantatro hoe andraso zaraintsika amin'ny Facebook ny lien de mba araky ny namantsika rehetra satria ohatran'ny tele mazaripatra ity YouTube ty misy olona miantso anahy avy any Dubai fa mbola tsy misy son ve le Facebook. Mety ny anao no tsy mivoaka fa ny olona rehetra mahazo dôly alefaso hoe ohatran'ny mampagaga de raha tsy maheno ianao fa raha hitako hoe Dubai io de zay mahatonga an'izy tsy maneno fa mampagaga ny hoe mahatonga ny anao tsy maneno. Alefako ato amin'ny Facebook ny lien'ny YouTube dia samy mijery eo daholo tsika mianakavy azafady tompoko vetivety fotsiny. D'accord. Oui, oui. Je vais publier. Hitanao le YouTube ao faly raha hitanao le YouTube afaka miseho présenté ve ianao tompoko tsisy raha ohatra hoe mety tena mba faly mahafantatra anao tompoko raha ohatra ka izy moa ianao azafady raha tsy madiso ataovy amin'ny mesazintsika ihany fa raha matahotra anao fa tsy mivoaka amin'iza akory. D'accord, ok ary andrositsika azafady il n'y a pas de son, c'est pas fa maheno ve nareo zay maheno ohatran'ny mampagaga non nefa zany mandeha bon andefako foana ty fa raha tsy maheno nareo de mandefasa message tompoko fa misy olona tsy maheno ny ato amin'ny YouTube mandeha tsara ihany tompoko izay niresaka anao liaison taminao c'est mon neveu raha tsy diso ok ary raha naharemarika nareo dia elaela ho tsy miteny ary nangina oui fa misy mampagaga mampatonga anareo tsy maheno bon averitsika ahoana mahatonga an'ity tsy mandeha non tsy relancer an'izany fa il y a peut-être un problème. Mais c'est quoi le problème? Efa misy feo hoe le YouTube neveu kely? Non, le Facebook azafady, le Facebook. Zay ary. Zay ve misy feo? Andraso averiko alefa ny Facebook dia tapahako aloha azafady anareo zay maheno tapahako aloha le hira nandeha
YouTube match. Eny ary a mamerina ny fiarabana indray tsika fa ohatrany misy problema teknika ny atao amin'ny Facebook. Misy feo am'izay ve? Ahoana raha mahatonga an'ity tsisy feo? Alefako aloha dia hitatsika eo e, raha ohatra tsisy feo dia afaka mampagaga. Ya, eny ara fa zay efa misy feo raha ny filazan'ny teknisianina ambambarina atao aminay ato satria samy manao an'ity miasa ato daholo moa zany rehefa le manao an'ity dada dia manampy ry zareo zay vao misy feo. Arabaina daholo tsika akory aby tsaratsara tsy ambakaina, akory laly tsarava toko salama vantaina. Zay mba haiko araba daholo tsika. Tsika rehefa manomboka ny fandaharana ohatran'izao dia alefako rehefa avy eo le hiran'ny Ramatoa Mialy Rakotomamonjy. Io hira io a, malakilaky nareo manao partage ary tsara maheno ny be sy ny maro. Io hira io raha alefako extrait kely fotsiny ho anareo satria efa nalefako izy teo manjary lany ny fotoanantsika. Sasany koa be tsy de betsaka méga fa alefako kely fotsiny. Zay teny zay no raisiko zay hoe tsy hivadika aminao zay mandrakizay dory. Ataoko fitaritana saina zay satria le zavatra hoentiko eto dia ho ataoko na de hoe gravy ara le zavatra misy a, gravy hoy ny teneniko anareo, ary tsy afeniko fa ny renseignement mena dia exclusif. Privilège ngeda be ho antsika zany ary nefany enta-mavesatra ihany koa ho antsika satria adidy lehibe zany na eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny vahoaka iray manontolo. Zao ny zavatra lazaiko anareo a, tsy hivadika aminao zay mandrakizay dory. Izay hery zay a tantaraiko aminareo kely hoe ahoana ny fandehan'izay hery zay. Ary vao niseho zay androany a, afaka mijoro vavolombelona mihitsy. Tsisy idirany Ramatoa Mialy Rakotomamonjy amin'ny politika. Aleo zay de hazava, tsisy idirany amin'ny politika. Fa Andriamanitra io mampagaga mihitsy ny zavatra, ny fiasany sy ny zavatra ataony. Io no taritako ny saitsika. Tamin'izaho hiditra bloc opératoire tsy moramora ny fandidinana atao anahy, tena lazaiko anareo zany fa azo lazaina hoe 60-40. 40% anao velona. Fa za tsy natahotra mihitsy. Raha misy olona ane, misy namako zay any Madagasikara hoe docteur Manatsoa, Razafy Manatsoa.
niara-nianatra tamiko fa izy ny safidy nanao médecine. Za moa le manindron'olona ary matahotra aho de tsy nanao zany. De vo tery nitety filiera teny, izy nahatratratrany amy doctorat, ny tenako mivindy filiera telo ve ndray atao tam'zany. Mahafantatra anahy tsara hoe matahotra tsindrona satria rehefa marary aho de atsovy manatsoa. Fa rehefa tonga zany le hoe taty an-dafy hoe dodina, zavatra tena nampagaga anahy indrindra de zao: tsy natahotra tsindrona. Ny intraveneuse, ny inona sy ny karazany, ohatrany tseniko akory, ohatrany tsy nirarahiniko akory. Isaky ny 2 jours tsy maintsy manao dialyse, ohatrany tsy nampaninona ahy akory. Ny olona gaga ary ny dokotera gaga hoe ary rangahy ty, vous êtes vraiment exceptionnel hozy izy. Tozako hoe parce que j'ai Dieu en moi, j'ai foi en ino izy teo, à l'existence du Dieu créateur. Il est avec moi, il m'accompagne. Ah, bravo hozy izy le professeur tam'izay. De rehefa hoe tonga am'izay zany hoe anaovana an'le transplantation zao, tsy mampaninona ahy mitantara zany am'zao oro zao. De nivavaka aho. De za moa mitondra ny telefoniko miaraka amin'ny casque, normalement interdit. Faut za mandray an'le docteur, c'est un jeune homme, je me rappelle très bien, il s'appelle Benjamin. Et je lui disais: «Ah, vous êtes juif?» Et ino ozy izy: «Vous êtes contre angao?» Ah non, pas du tout. Au contraire, vous êtes l'homme de Dieu. Vous avez une mission. Ah, taitra be zio tena. Ah, et vous êtes croyant angao ozy izy? Vous êtes chrétien? Oui, ouais. Et la preuve, je suis en train d'écouter cette chanson. De nihaino ny hirany miaro rakoto mamonjy io aho hoe tsy hivadiky aminao mandrakizay, tsy hivadiky am' Jesosy mandrakizay aho. Na inona mivoaka ny teto Jesosy, ianao any atao anatiko. Fantatro anao fa ty aho. Tsy avelanao ho very aho, ary mbola tsy fotoany zao. Tamy 5 aho niditra tao. Tamy 3 maraina, taitra aho. De zavatra tena nampagaga anahy indrindra, mbola chantonnay tao anatin'ny sofiko tao ny hira mialy, rakoto mamonjy. Eny zany zany io, eny zany zany. Jereko manodidina anahy, tsisy le Walkman, le telefônina tsy aty amiko, le casque koa tsy eo am'sofiko, satria efa asorina daholo le fa iny mivezivezy tao de tonga de mivavaka aloha de mihinana tamy telefônina ny vadiko hoe: «Io vadinao fa taitra aty amy salle de veille.» Inona ny antony tantaraiko an'zany? Raha tany Madagasikara aho maty. Rehefa manana an'Andriamanitra ianao, na inona fotoana, na amy fotoana sarotra, na amy fotoana mora, na amy fotoana mahasambatra, de azo adino Andriamanitra. Voafako maly, miresaka an'io zay tamina olon-dehibe zay, mpiandro FLM miaraka amin'ny filoham-pirenentsika, filoha Randrianirina Mikael. Zao ny tenin'io ray aman-dreny lehibe io: olom-boafidin'Andriamanitra iny ry Ravony ozy. Io Ravony io manko nandekôtiko tamin'ny andron'ny Ratsiraka io Ravonikazo. Direkta Ravony ny anarako hatram'izao, ho an'ny haute-sphère zany. Takany hoe Masoandro ny filoham-pirenena, ny Aravony mpanolontsaina miafina ny filoham-pirenena, Shadow cabinet zany. Olom-boafidin'Andriamanitra ozy izy fa naninona n'izy 5 lany tao, dizy irery no natsangana tao. Fa naninona no voalan'ny mpiandry izy dia lasa filoham-pirenena? Fa naninona no lasa tany am-pigadrana izy, nasiana ny sedany mafy, de lasa filoham-pirenena rehefa aveo?
Zany eo roneny voaniaingo io zavatra io de tonga de niteny an'zany. Le jour même oa de efa fantatro hoe olona takan'izao no tonga ao sy ny zavatra isy eo. Azafady tompoko a. Sy ny zavatra isy eo. Jereo tsara ho a ny pejiko fa nilaza melo ny zavatra isy eo rehetrarehetra. Ny zavatra niteneniko a de zao hoe aza miady amin'olona anehoana Andriamanitra amin'ny voninahiny. Tsy manary an'iny Andriamanitra ary tsy amela an'iny ho fatifaty foana fa matoa zay misy ny zavatra ohatr'zany de ao raha. Ohatran'izany tamin'ny andron'ny Ratsimandrava Richard. Olona manompan'Andriamanitra Ratsimandrava Richard a. Karateka iny a. Niofa natao Betongolo izy a. Vitsy ny mahalala an'izany. Raha ohatra nareo tsy mino an'izany mba anontaniana Patrick na Ibilo any Marseille. Anisan'ny nampianatra azy tao Betongolo. Isan'izany koa ny Premier Ministre Ramahatra. Nahita ny Malagasy tamin'ny Colonel Ratsimandrava Richard ampivoatra ny fiainany. Nisy mesure maromaro zay tsy nety tamin'ireto puissance économique. Mifankarongaro be dia be ny zavatra tao hoe hamonoana ny Ratsimandrava. Fa ny tena marina moa fonosy ny famarinana de zao mba hiangaviana mihitsy nga tsy hanonako ny anarany ilazany marina tena marina alohan'ny hafatesany volombola tsy maninona zay nga mahafilaza anazy iny satria izy ny vavolombelona farany inona fa tsy andainga ary izy ihany koa no ny tantara ny detay ny zavatra nitranga tao. Ka ditonareo tsara ngamba ny tenin'ny filoratsiraka hoe mbola tsy sahy teny an'izany amin'izao fotoan'izao fa zay aloha nolazaiko satria mbola teo velona 3 semaines après maty ny filoratsiraka. Ary tokony ho fantatrareo fa Madame Céline Naratsiraka no narary fa nitazoma niaraka taminy ny filoratsiraka. Mbola velona Nika Ratsiraka, Sophie Ratsiraka malala an'izany. Madame Céline Naratsiraka sy Anika angambany izy zay no narary fa nitazoma hoe mety kokoa Monsieur le Président raha mijanona koa ianao. Tsy fantatrareo zany. Na ho an'ny mahafantatra an'izany tsy mahasamy teny. Zavatra faharoa hitaritako ny saintsika ihany. Iverena kely le miatra toto mamonjy. Nanana eritseritra zay amin'ny farany taona. Ny 31 décembre hitondram-bavaka ny firenena ao anatin'izany atao hoe réveillon. Dia nieritseritra izay mivady hoe andao hanafatra ny miadra koto mamonjy sy artiste anankiray. Dia rehefa niresaka izay da mampagaga moalina ataoko ny appel. Androany maraina niantso anahy direct izy ary izy mihitsy ny tena niantso anahy. Tena teneniko anareo ianao zany mieritreritra hoe mety ho zavatra sarotra, mety ho zavatra anahirana nafatra artiste enjana be zany. Tena teneniko anareo ny teniny hoe afaka izay amin'ny 31 fa zay ataonareo izy. Manahirana be zany inona no ataonao? Menao kely le olona sao de tsy mety. Menao be le olona manahirana zany rehefa ohatran'izay kanefa tena hitanao anatin'le fahatsorana hoe miasa ny tanan'Andriamanitra. Tsy hivadika aminao mandrakizay. Iniranao le tiako loatra io no tena anisany ny nafarako anao.
dia andrany hariva rehefa nitranga ny zavatra ny zava-niseho tantarako aminareo exactement qu'est-ce qui s'était passé source digne de foi unique et exclusive. Maly hariva rehefa nandeha nody ny filoham-pirenena zao alohan'ny tantarako azy tsara dia asiako suspense kely any niraisiko le kahan'ny colonel raha tsy mandrava teo nisy décision maromaro tsy mety amin'ny monde économique raha nanaraka amin'ny publication ka nareo tao anatin'ny ndroandro zay de io za hoe tsy négligeable ny capacité de nuisance ny varira eny fa na de aty andafy ary izy matoa namoaka an'iny dia manana renseignement ary mbola adininareo foana fa hoe eto amin'ity fandaharany ity ny voan'ny zavatra tsy fantatry ny olona ary zavatra iseho raha misy olona zany any amin'ny sampandraraha ny fitsikiny malagasy any eritreretany hoe na ny vazara mieno amin'ity fandaharany ity e mantandra reo fa maninona ianao tsy manao trony tsy maintsy renouvelena hoa le équipe am'le manao investigation satria lasa tsy impartial intsony le rapport fa lasa mitongilana ndraindray ka mila mety mandriso zavatra de za koa mety ho diso et je suis en train de renouveler mon réseau d'écoute et de renseignement. Ah, il veut Ouzro. Ça fait quand même 1 mois et demi que tu ne parles pas au Ouzro. Iny zany appréciako nareo amin'iny maheno renseignement ny tena matoa miteny hoe tsy négligeable ny capacité de nuisance an'le bande satria zao no lazaiko anareo qui dit varira dia le anankiray any am-pigadrana ary ny zavatra mitranga nefa dia mbola afaka manao sy mampiasa communication tsara reo olonareo ary fantatra hoe efa nomeko misy ary nytononiko directa mihitsy ireto olonreto no mifandray am'ireo olonreo amy signal na amin'ny whatsapp zay ny fomba fifandraisan'ireo ny zavatra tokony ho fantatrareo de zao efa manomboka miezaka ny frantsay ary ny fipetrahan'ny ambassadeur malagasy vaovao aty frantsa dia ampiova zavatra be de be mihitsy amin'ny fiarahan'ny malagasy sy ny fitondram-panjakana malagasy miara-miasa amin'ny frantsay satria na inona lazaina dia nitetika famonoana filoham-pirenena zany acte de terrorisme zany na inona lazainao ary tsy manaiky an'izany raha ny fivorinana tsehana sy ny dinim-piasa natao tao anatin'ny 3 volana zay dia tsy manaiky an'izany ny fitondrana frantsay ampiatrano olona terroriste aloha de azavy zay tsy menace zany teto amin'ity fandaharana ity tsy mbola nisy hoe tenenina ka tsy tanteraka arakay hatramin'ny tomobile azonay ny matriculation
mandeha ny investigation. Ny tômôbily am'tsikilo naka sary miafina tamin'ny 26 juin. Araka koa ny zavatra mitrango ao anatin'io ambasady io hoe iza ny firongony eo. Fantatro zany. Zao no teneniko. Monsieur le Président, ny Amerikanina no namorona ny hoe spoil system, SPOIL system. Ny dikan'io dia zao, raha démocrate no nitondra teo ka rehefa tonga ny républicain dia zaody daholo ny démocrate rehetrarehetra jusqu'à hatrany poste na directeur na poste clé mety mitana moindre renseignement zay mahaspoil système azy dia miova daholo démocrate daholo. Zany zavatra zany fanao na any amin'ny tany mandroso ary adalanao ny ray petsapetra amin'ny olona tsy milamina taloha. Misy an'izany manko rehefa mivoaka ery amin'ny Facebook ery ny sarin'le tovovavy. Dia milaza izy fangaro rehefa namana dia miray petsapetra. Raha matoty efa hitako zao efa olona tota kely dia andeha iray hiaraka amin'iny aho voasambotra hiaraka amin'iny rapitro. Ka zay ny opérateur dia ny anay opérateur fa zay tsy manao politika e. Izy zay indrindra raha ny tena politika. Anao mitsotra ohatran'ny hafa hoe ny alo business e, ny azo tonga ao ny tompoko. Fa tsy lasa ianao indray mamorona rotaka, manao bras de fer contre ny état nefa ianao tsy mazava. Ny tananao maloto. Fa rehefa avoaka ny tratra ery zay vao hoe tsy zay ny fangarampinamana dia mpiray petrapetra. On s'en fout. On vous a vu plusieurs fois ensemble. Il y a des gens qui observent, qui prennent des photos, comme vous le faites actuellement. Dia demain vera fa tonga ny ratsy dia zany za zao tsy mpanao politika tsy mitady plasy aho. Dia za ve dia afaka hiteny hoe zany hoe tsy mpanao politika. Non, rehefa tao dia tao. Il faut assumer. C'est pour ça que la roue tourne. Dia rehefa mitorona ary ambany iny ka tsy mataty any dia aza miditra amin'ny amin'ino izy tao ary amin'ny be rivotra be ary ambonimbony ary. Janona petit bourgeois ao. Fa nao hiakatra manainika ny jet set rehefa tsy mataty ny rivotra ao ambony ao ao moramora. Dia nao mitetika anakirotana an'ity fireneny ity amin'ny secteur économique. Nefa fantatro zao lafa tsy madio. Tamin'ny tsoahan'le tovolahy ala Madagasikara fantatra lafa tany Matasoa. Fantatra daholo izy zany tao. Ary nareo saminareo ihany mifanitsy koa. Ny olona ataonareo mirotaka aty Antananarivo mifampitifitra vahoaka. Nareo nirevy nataonareo tamin'ny Matasoa. Revin'angetroka. Non. Tapitapoka dia hoe zay rehefa voasambotra satria nangalatra tao amin'ny knaps. Ary le izy ary tsy voasambotra fotsiny fa mbola contrôle judiciaire. Maninona nareo tsy manamerika amin'ny fangalarana tao amin'ny knaps ary e. Andao mba ho hitako. Fa tsy mifanjakana maka mesure indray no andeha hanaovany bras de fer. Mba misaina ve lahy amin'izany? Zany ve natsoina hoe patron? Ary patron amin'ny ahoana koa moa e. Natao hoe patron hoe manana ny orinasa ny tantanany. Fa tsy ny orinasa n'olona ny tantanany lahy dia lahy no mizesta patron. Tsy patron ty zany fa poltron.
mba mamorona aloha orinasa rehefa kotiana ny ilay san'ireo tsy raha misy farafabetsany amin'ilay san'ireo manana orinasa hoe mampiasa olona 50 azo itsaina amin'ny ratsan-tanana angambany. aloha azava mihitsy ny resaka j'ai une patronat, j'ai une patronat. Vous n'êtes pas patron. Vous n'êtes que des poltrons. Izy aby ny associé amin'izany any société zao zany patron ve la. Mafantatra hoe ahoana ny natonga ny latary, ahoana ny natonga ny lataty. Inona ny zavatra parcours-ny la fantatry ny olona anie zany e, fantatry fleurir koty malala anie zany e. Zay le tia indépendant foana zay tao anatin'ny fiainanay a. Nanana piasa hatrany amin'ny 400 piasa. Chantier anankiray tao amoron'Akoho io fotsiny isao ny piasa tao raha voakotiny la. Chantier n'Asatany Dego. Akoatran'ny ino izy teo activité hafa. Nga moramora n'ity zany manondrana café 3000 tonnes de café zany par an. Tsy moramora zany. Antanio Zakir André Salama, antanio Général Paz. Zay le ty collecteur anay reny taloha. Ialahy ve le tsy patron. De fa mijesta jeune inona groupe GEM hoe oy. Ny GEM rehetra tsy manana mokon-dohatra ny lesan'io. Ary zay mampatonga an'io tsiraikitra. Ny tena vrai patron tsy manaraka ny revon'ilesa fa me-atsatroka fotsiny. Rety bandy reto de tsy menatra. Tena vrai patron anatin'ny GEM manaja tena. Isao mpiasa an'lahy manodidina an'lahy amin'ny tena kompania an'lahy. Raha misy 50 atrovy a. Atrovy a. Tsy eo lahy no anona fotsiny eo. Ka izao ny zavatra mitranga ary lazaiko aminareo vahoaka. Nanao publication ankeo. Aloha zany de tsy afiako. Raha zay ny antsonanao hoe nationaliste tsy mampaninona anazy zany. Fa moi zany nationaliste ouvert vers la libéralisation. Moi je suis pour le moins d'État et le mieux d'État. Malheureusement, ny filorantsiraka tsy ohatrony. Fa raha ohatra nareo manontany azy iza ny tompon'izany hevitra zany. Le moins d'État et le mieux d'État de ho tenenina anareo izy. Inona ny dikany moins d'État et mieux d'État? Ny zavatra clé rehetra miankina amin'ny ain'ny vahoaka de tokony ho ampelatana amin'ny fanjakana. Télécom, ny énergie, distribution de l'eau, ny ino izy teo ny fetronan'ny hydrocarbure, secteur pétrolier zany, ny hôpital. Reo dimy reo farafahakeliny ny fiarovana. De tokony ho ampelatana amin'ny fanjakana. Vitsy ny firenena ka tsy manana compagnie pétrolière. Tokony ho fantatrareo zany. Ao Maurice dia ny fanjakana mauricienne manafatra ny solika. Ny distributeur no mizara azy rehefa avy eo. Ny fanjakana no mifixe ny prix. Ka ahoana mihitsy moa Madagasikara ny tsy afaka manao an'izany. Misy milaza fa manaovana marche arrière hono zany. Inona marche arrière amin'izany? Ny fivarotana ny actif ny Solimata amin'izany andro zany rehefa erreur fondamentale. Za zao anisan'ny tsy valana an'izany tamin'izany. Maninona raha mba anisan'ny spécialité any tena manko io mivarotra pasifa io. Maninona raha rachat de dette natao a. De zay ny idiran'ireo aty. De samy manao distribution rehefa avy eo. Fa maninona le actif rehetra tonga de manaraka lasa daholo. Ohatran'izany koa ny chemin de fer. Heureusement mba voatanatana teo. Fa raha misy hoe fananana tena be dia be de ny RNCFM manana betsaka ndreka e.
resaka patrimoine foncier zany tokony ho fantatritsika malagasy zany fa misy fanapahany zay le ifandraisany am'le resaka aratsimandrava misy fanapahan-kevitra raisiny ty fitoram-panjakana ty raisiny député tsy mety amin'reto zatra miliba zatra mihinana zatra anjakazaka ny arenany malagasy fotsiny de tonga hatrany amin'ny tetika famonoana amin'ny tindra mitoraka ty fantatra hoe izaby à qui profite le crime ary aloha zavatra matofilo zay mahatonga ana amin'ny teny hoe spoly système zay maramara rehetra tonga de asolo toly satria matoa fantatra hoe miainga variny miainga le filoham-pirenena mialany koa ny zavatra de misy mpamadika eo amin'ny la sy tsy mazavazava tonga de asory tsy akandro maso mihitsy tsy mangatakandro zay tiako tenenina ao ny zavatra nitranga tsara mivoaka malagasy mahafantatra ary tsisy antony tsy tokony ampahafantarana mivoaka malagasy satria zao zavatra tena mahafinaritra azy zao marina fa tsy moramora zany hoe ho teterin'ny olona vonono zany ka na olona me vary anao raha tokantranonao mety tsy ho atokisanao ntsony mafy ane zany reo olona mafy ane zany nanao an'izany zay a ho fiarovana ny ambassadeur fa vavane zany nahazo ny olona nanao an'izany fa io zany rehefa izay le misy omen'Andriamanitra anao satria tsisy olona ho tonga filoham-pirenena zany eny fa na de Andry Rajoelina ary ka tsy Andriamanitra nomena azy amin'le pouvoir de anjaratsika fotsiny manontany aveo hoe no mandinika aveo hoe tena ny sazian'Andriamanitra tsika mihina an'iny olona tsy ahoatsy meny midondrona indrinitsika so tsika manana matsilo de misy mitetika mony nange tao avlohany ny convoi présidentiel maly de nisy drone nanaraka tsy niteny ireto garde du corps mba tsy ampanika ny filoham-pirenena raha tsy efa tonga tany an-trano izy zay zany aloha ray de rehefa nandeha ny fivoriana sy ny karazany tsy azoko lazaina anareo fanapahana atao fa nahazo baiko afaka mitifitra ny garde du corps d'ailleurs moa ny zavatra ohatran'izany tsy mila baiko fa rehefa miseho sentir anao en danger ny patron anao ny olona rovanao de afaka mitifitra anao androany rehefa niainga indray ny filoham-pirenena ody de tonga teo amin'ny lasity voatery tsy maintsy mijanona zareo ary mety ny réflexe amin'ny filoham-pirenena raha omaly anankiray le drone de androany anankiroa kosa ao zao filoham-pirenena tifiry zalahy de rehefa nitifirina ireto drone arak'le tenin'ny olona hoe akitifitifitra vakitifitra ohatran'izao garde du corps no nitifitra tifitantatra zany satria ry ambony ny drone anankiroa de tonga de par enchantement niakatra le drone de tsy tratra nitifitra ntsony tsy de tena mahay an'ireny drone ireny a kanefany zavatra fantako de zao ireo ny drone ireny misy caméra longue portée dikan'izany le olona mididy an'le drone il doit être quelque part dans un bureau
Mais vu ny resaka réseau any Madagasikara Andriamatoa de tsy maintsy amina hauteur no misy an'ireo olon'ireo aloha zay anankiray. Ny fréquence ampiasainy no tsy fantatro fa ireo drone ireo am'le caméra misy ampiasainy eo dia mahita hoe raikitra ny tifitra de nitsoaka izy satria raha misy drone anankiray mikapoka amindreo tonga de identifiable avy hatrany izy. Ny plusin'izay resaka ambadika ifanoratana anaovana échange fa ny zavatra fantatro olona tsy lavitra anao Andriamatoa filoha no mitetika ny hainao. Misy fihetsika manko ohatran'ny hitako hafahafa zany tato ato manao culte de personnalité personnelle nefa manana patron politique ohatrany hoe tapitapoka androany zany de tonga de misy mivoaka any amin'ny TikTok reny sa YouTube de manao éloge ana olona anankiray hoe tena marina daholo ny faminaniana jusk'hatraminy hoe ho faty colonel io. Za moa nahenao ndreny tonga de fa nalefako à la bonne destination et en bonne main pour analyse. Il y a trop de coïncidences. Mais quand il y a trop de coïncidences dans ce domaine, à ce niveau-là, ce ne sont plus des coïncidences. Zany efa nizaraiko ampitaiko eto foana zany. Et dans des cas pareils, tout le monde est suspect. Est suspecté. Il n'y a point d'état d'âme. Anjaran'ny filoha no mifidy olona roa telo efatra atokisana de menga ny investigation. Any io zavatra io. Fa misy olona fatina alika ao. Mody malemilemy ao anaty système fotsiny. Nefa tena forongony roanjato isan-jato. Sarotra an'ino mitandreny zany. Amiko zany misy olo ao anaty fitondranao filombolonahitry ny andriamasom-pokon'olona. Avereno ny andriamasom-pokon'olona. Antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy. Sakafo ny masonareo. Sakafo ny sofinareo. Aiza ho aiza amin'ny manodidina akaiky eny amin'ny fiarahamonina eny misy an'ireo olon'ireo. Iza mpilalao. Ary iza no mizatra ady. Zany hoe miofana manao lalao an'ity drone ity. Eny amin'ny fiarahamonina hitanareo. Aza misalasala manoratra ho anahy. Na aza misalasala manatina olona zay atokisanareo amin'ny fitondrana. Tsy midera-tena raha hiteny hoe azonareo itokisana. Tsy midera-tena an'izany. Fa tonga de alefaso aty. Sokafo ny masonareo. Sokafo ny sofinareo. Jereo ny manodidina anareo. Fa eny amin'ny fiarahamonina ireo olon'ireo. Misitsika any anatin'ny fiarahamonina any izy.
Ary mety tonga ohatrany hoe torista izy. Tsy ampozonareo. Fa izy migidy an'io zavatra io. Ho anareo tovovavy miaraka amin'ireny olona ireny, aza misalasala manantona ny fitondram-panjakana, milaza hoe raha anina sy raha anina ny tompony andraikitra anao. Arao maso ny mahery fotsika, arovo ny mahery fotsika, fa raha sanatria hoe tena lazaiko anareo, andeha any amints'izy ty fireneny ty, ho sahirana itsika, jereo tsara mihitsy fa hatramin'ny zany asa ho an'ny filoratsiraka. Tena niezaka zany filoratsiraka zany anarina ny Madagasikara. Fa chaque fois izy mifanena amin'izany gropina secteur économique zany. Tamin'izany moa tena patron ny face de mirespekte izy. Fa ny amin'izao fotoana izao ny gropy, ny olona anatin'ny secteur économique antsika malagasy, tamin'izy teo amin'ny fitondrana, pseudo moa ny fiantsoko an'ireny, pseudo patron na patron par substitut, na Pablo Escobar amin'ny fiantsoko azy. Pablo Escobar nga nisy miteny an'iny hoe patron hatramin'izay. Mahavita sady managadra, mamono, na de nitaraina ary ianao tamin'izany andriamatoa Filoha Kotomalala hoe mba avoay re le donia, efa marary re le zanak'olona re. Ino ngiarazafy maefa président tompo teo amasony taty Paris niantso any Donia, nitomany mihitsy Donia. Tamin'izany mbola président Sénat izy. Tena tsy voaraka zany izy. Fandraso atsoky ihany. Tsy haiko na natrony na tsy natrony fa zao no teneniny anahy, menatra anao atrany. Menatra ny Donia hozy izy fa tsy tafavoaka izy. Ary tsy afenoko anao fa marary ny foko izy. Tena marary ny foko hoe maninona no misy an'izany eto amin'ity firenena ity. Ngiarazafy maefa zay nolazaina fa adala. Nanomboka teo miverina zéro saina. Mahavita mamono reo tompoko. Ne soyons pas naïfs. Même s'ils viennent pour être gentils avec nous, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, ils ne se sentent pas redevables par rapport à vous. Ce ne sont que des bonnes paroles. Mais derrière, c'est autre chose. C'est vraiment, vraiment autre chose. Manao fampatorina reo. Fampandriana drisa fotsiny. Ho anareo tompony andraikitra ambony vao nahazo nomination reny. Mody tsara fanahy. Ary tsisy ohatran'izany. Zay tsy maty voalavo be koibo, na izy rehefa eny fofona fotsiny hoe tary de zay. Tsy lany olo tsara. Fa tsy olo mbo ozona akory Madagasikara. Tsy firenena voazona akory Madagasikara. Ka lany olona. Fa dinio tsara anie, le olona tena nitolona raha no lasa mianana. Lasa mianana le olona mitolona hoe ahoana ary zany revo zany le toetrandro fidy te masina indray tony narovana. Ahoana ary zany le lasa rosy indray ny ohatran'ny mianana.
Ianao fa de mieritreritra fa rehy mifidy thème masinaina. Dès que la première occasion se présente, izy no mijoro voalohany ery contre anao. Enga anie zany mba tsisy tompo. Enga anie mba tsisy zany Jesosy. Aroviny filoanay. Anjaranao vahoaka koa raha tia azy ianao. Arovy. Avereniny ny andro maso tokony olona. Betsaka ihany ny tratra tamin'ireny. Mbola averiko any tenin'ny Fidèle Razarapera ary tena marina. Itsika ozy izy tsy nanao azalambo. Za tsy d'accord tamin'ny azalambo nataon'ny Ravalomanana. Zao kosa rehefa mitady ny tena hoe zay ry zalahy, ao apprécier anie vahoaka e. Zay koa nefa vita manangona vahoaka e. Na à distance ara. Rehefa zay ny tediavina. Hoe ianona sadasada manan'elatra. Rehefa tonga tokotaninareo izy amin'arivony de ho gaga nareo. Aleo azava ny resaka. Fa naninona rehefa tapaka tany amin'ny assemblée. Misy zahatry rehivenareo. Japanareo anareo drone le flou. Tsy coïncidence intsony zany. Il y a trop de coïncidences en l'espèce. Je ne sens plus de coïncidences. Zay ry vahoaka malagasy ny zavatra mitsanga zany a. Hitako nareo betsaka amin'ny malahelo. Betsaka ihany koa ny tezitra. Fa tsy eto amin'ny Facebook fotsiny tokony hitondrana an'izany a. Fa atao verifier eny amin'ny terrain satria anjakazakany ny devoly ny firenena ary mieritreritra ny hiverina manambaka sy angalatra indray izy totakely. Petsakintsika eo am-pelatanan'Andriamanitra azy zavatra rehetra ka de tondram-bavaka ho anazy mivady isika rehetra zay tia azy na tsy tia azy koa manao tsy de olanay loatra fa zay dia tondram-bavaka ny filoham-pirenena mivady. Zay no anjaranay aty à distance aty. Akevitra dia tsy misalasala zay miteny amin'ity fandarana ity. Lezatsy izy samby hotahin'Andriamanitra daoly ary afaka miantso aho nareo zay te hiantso hanazavako ny zavatra bebe kokoa satria zay no azoko tantaraina satria hitako hoe izay koa no azo tantaraina amin'ny zavatra miseho. Fenoma tompoko soava tsara.
Zay fa dia fanao veloma tsika. Raha misy vaovao dia manatitra eto any veloma sady finaritra tokoa mandram-piona. Izy moa zany arrêter la diffusion, terminer, arrêter.